Miverina indray nefa tapahanjiro fandimina délestage tournant ho an'ny tambazotry iraisana Antananarivo. Aritra ora roa izany fahatapahana izany ho an'ireo toerana voakasika raha ny fandarana izay navoakan'ny Jirama. Araky ny nambarany ity orinasa mpanjakana ity dia mihiba amin'izao fotoana izao ny avon'ireo tohadrano mpamokatra herinaratra ka mahatonga ny tsy fahampian'ny vokatra tsinjaraina. Vokatra izay dia voatery manapaka 1.9 megawaty hatramin'ny 3.4 megawaty ny Jirama. Tsy mbola niova ny hevitry Madagasikara mikasika ny fitakiana ireo nosy kely manodidina ny Madagasikara. Raha nivolazany ny ministry ny Raharambahiny Rasata Rafaravavitafika nambarana nandritra ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety ny Nosy androany alatsinainy fa Madagasikara dia tsy mbola niato tamin'ny fitakiana ireo nosy ireo. Samy manana fomba fijeriny raha amin'ny Malagasy na ny Frantsay ho izy fa raha ny amin'ny Malagasy dia mbola mijanona fomba fijeriny mikasika ny fitakiana ireo nosy ireo. Amin'ny faran'ny volana Jona moa no hisy ny fihaonana faharoa eo amin'ny voamera iombonana mikasika ny fifampidinihana amin'ireo nosy kely manodidina ny Madagasikara ireo. Mbola mijanona ho fanirianany an'ny filoha Frantsay Emmanuel Macron mikasika ny fitrandrahana ireo harenak'ambony tany tsy fahita firy eto Madagasikara ireo. Na dia nilaza izany ampabe-maso sy nikasa ny hampiditra izany ao anaty ladinika ny fampiresahana teo aminy sy Andry Rajoelina azy izy dia nilaza ny ministry ny Raharambahiny fa tsy mbola nisy ny fifampidinihana teo amin'ny rotota. Ankoatra ny Frantsa dia efa maro ihany koa ireo firenena manana faniriana ny hiditra amin'izany fitrandrahana izany, isan'izay États-Unis, Chine ary Korea Atsimo. Anomboka ny alarobia 7 Mey izao ny fivoriana izay ataon'ireo kardinal latsaky ny 20 taona ifidianana izay ho pampahitantana ny fiangonana katolika na ilay antsoina hoe conclave. Io no fanapa-kevitra noraisin'ireo kardinal tonga tany Roma androany maraina nandritra ny fivoriana izay fanaon'izy ireo. Tapitra amin'ny 4 Mey izao mantsy ilay asivyan'andro fisaonana ho an'ny katolika ka afaka miroso amin'izay fifidianana izay ireo kardinal mpifidy miisa 530. Isan'ireny ny kardinal malagasy Désiré Tsaraazana izay efa ny toerana nanomboka ny alakamisy teo. Fantatra avokoa nanomboka omaly ireo kluba valo hiatrika ny ampaifadalana ny fiadiana ny tompon-dakan'i Madagasikara eo amin'ny taranja baolina kitra. Imama FC no kluba fahavalo tafita hiatrika izany raha efa fantatra avokoa ireo fito dia Ifosa Junior, AS Fanalamanga, Disciple FC, Irgeco Plus, Adresaya, Cosfar, CFFA. Taorian'ny faharesen'ny Uska Foot ny lalona ny Ifosa Junior omaly alahady nandritra ny lalona emotra izay tokony tamin'ny andro voalohany dia tsy nisy ny fiovana teo amin'ny filaharana. Imama FC no niaono eo amin'ny laharana fahavalo amin'ny farany herinandro izao no ataony lalao ampaifadalana amin'ity fifanana pirenena Pure Play Football League ity.